fosy fanahy tato anatin'ny ray volana. Eo aloha ireo mitona ny olona hamonjy ny fanompoam-be ny fomban-drazana malagasy io. Mirondraona ny feonkira silamo manerana ny elakelan-trano ary ny fahatelo dia totoafo ny fitoriana filazantsara ataon'ireo kristianina. Toy izao moa ny hevitry ny somitena avy amin'ireo tokotelo ireo. Raha manao ny tsara anao na manao ny ratsy anao dia anao ihany zany no tompony zay vokatra azonao zay. Anatin'ny Coran moa izy amin'ny teny frantsay manao hoe si vous faites le bien, si vous faites le mal, vous le faites à vous-même. Ka zay zavatra zay zany no mitara raha ohatra ka tandrovana amin'izany atao hoe fifanatonana, fifanajana ao anatin'le fahasamihafana. Le fahasamihafana misy Andriamanitra ne tokana ihany. Matetiky zany rehefa amin'ny farany Ramadany amin'ny Idy mamangy ny fianakaviana kristiana mandeha mamangy ny fianakaviana silamo. Mamangy magnatry ny fihavana zay misy agnaran'izay. Rehefa tonga koa zany ny Krismasy mamangy ny fianakaviana silamo ary matetiky ary ny zaza alefa any am-piangonana ny za arbady Noely. Rehefa tonga ny fotoana ny fanompoa fitampoa tsy vitsy amin'ny fianakaviana kristiana sy silamo mandray ireo fianakaviana hamonjy fanompoa tonga ao an-trano. Mampiantrano zareo zany. Zareo tsy mandeha agny indrindra ny kristiana. Fa le fianakaviana kosa mipetraka mivahiny amin'ny zareo. Ka le hoe silamo chrétien izy io afana ndraiky fanesaka fampapatra donc en farany donc izy jiaby reo fagnampy fa tsy faraka mihitsy. Na dia zany aza dia efa mila ho simba ny fiarahamonina iraisan'ireo finoana telo ireo eto Mahajanga. Efa misy ny kristiana sy silamo mifagnasasa miakatra hatramin'ny televizion. Zavatra misy. Fa reo solony Mahajanga miaratsiny volana zany. Solotaiza tamin'ny fagnahy ki tompotany. Fa matoa misy zay le voalazantsika teo zay fo samy fo tamin'izay miasa fa tsy lesaina fa ny olo tena madio ny fony ary ny antony anaovan'ny finoana no antony ndragnahary zay nahary azy fa tsy antony hafa dia tsy tokony izy teny mandrata fo satria hoy tenin'ny tompo ao amin'ny Korany ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati lhasana wajadilhum billati hiya ahsan. Hoe rehefa iantsolo anao amin'ny lalana makany amin'ny ndragnahary zay nahary anao aoka zany io ataonao ampahendrena. Ny fahendrena manao teny mamy, teny soa, teny malefaka ampitiavana pirala io. Ho rahantsika lavalava kokoa anatin'izany ampandarana akondianay amin'ny isi magazine ny alahady hariva zao ity fanadihadiana ity. Fa araka ny vaovao farany avy eny amin'ny ady hevitra teny vontovorona dia alohan'ny fikoanan-doam-pirenena na ny conférence nationale no hametrahana ny parlement anteny meran-doholona sy anteny meram-pirenena ao anatin'ny fitondrana avy ny tetezamita. Ary ny prime ministre lefitra dia tsy asiana ilay hoe prime ministre lefitra anankidimy miala daholo ireny. Fa ny mpikambana amin'ny gouvernemanta kosa dia tokony ahitana ny fifandanjana isamparitra eto amin'ny nosy. Izay no tapaka tamin'ny fifanarahana teny vontovorona. Fa mbola ho an'ny Mahajanga ihany sika na raha tsika teo ny lafin'ny fiainam-panahy sy ny finoana sy ny fanabeazana ny toetra maholona ity raha tsika ity kosa dia lafin'ny fialamboly ny tanora fa izay koa no mampalaza ny Mahajanga ny resaka fialamboly. Ka tamin'ity herinandro ity no nanatanterahana ny antsoina hoe festival tour folo sy arivo izy io no andiany voalohany. Maromaro ireo mpanakanto nanafana izany festival tour folo sy arivo izany tao ry Jerry Barcos, ry Farah Jones sy ny maro hafa koa. Maro tsara maro koa tsy taly Jean Paul. Nahasarika ny mponina sy ny mpiala sasatra eto Mahajanga ny hetsika festival tour 2010 no totsain'ny Jerry Marcos, Farah Jones ary Big MG. Nosatarina tamin'ny carnaval ny ainga atao amin'ny borne hetsika n'izy malasa teo ary narahana fampisehoana an-tsehatra ny sabotsy sy ny alahady. Big MG no
iandrasany maro ihany koa izy eo iarahany Faratrans sy Thierry Marcos. Hatreto aloha dia mbola hita fa Thierry Marcos no mpanjaka ny kawitry eto Madagasikara. mbola ho an'ny mahajanga ihany sika amin'iny festival tour taona 13 dia ny voalohany iny ka nandritra iny festival iny dia nisy faninanana maromaro tao ohatra ireo izay voasokajy ho mpanakanto sy mpanatalenta vao misonitra tamin'ity taona ity any amin'ny faritra boiny fa tao koa ny fifaninanana manangy tsara sy ny maro hafa koa. Maharitra Ramarokoto sy Tsitaly Jean Paul. Fotoam-pialatsasatra dia maro ny hetsika natao nandritra ity festival tour 2018 ity. Isan'izany ny fividianana manangy tsara izay nombany Ramatokely Seloria ny Amboary, teo ihany koa ny Moraingy, ny Fota 7 ary ny Nouvelle Vedette izay lasa n'ity lehilahy mpandihy ity ny loka tamin'izany. Natao moa ny fifaninanana mba hijerena izay ho mpanakanto vaovao vao misondratra avy amin'ity faritra Boeny ity. Nenanao dia Seloria ianao, arenao dia Stéphanie ianao. Anao telvavy dia avy eto Majunga. Anao avy eto Majunga. Arakaraka ny fandaharam-potoana foana, tsy maintsy ataona na tsy amin'ny fialan-tsasatra. Isaky ny province eto Madagasikara. Efa eo am-pikarakarana ny vokatra vaovao, atoro ny mpakafy ihany koa ireo mpanakanto izay nandray anjara amin'ity festival tour ity. Izay ny lafiny hirahira fa tsy latsa-tanjakoa tamin'iny festival tour tany Mahajanga iny. Ny lafiny fanatanjahantena eo ny fanatanjahantena moderna toy ny lalao baolina kitra, lalao von'olona fito, fa eo koa indrindraindrindra ny moraingy izay mampalaza ny tapany avaratry ny nosy Griffin Bakoliny aina. Mayor ireo ekipa nandray anjara tamin'ity Fota 7 no karakarainy GM Production ity tao anatin'ny hetsika festival tour izay natomboka teto Mahajanga. Isan'ny ekipa nisongadina tamin'izany ny 5 étoiles, ny AS Avenir, ny Tsaramandroso ary ny 11 Calme Antanamasanjy. Nanao manasadalana avokoa ireo ekipa ireo saingy ny AS Avenir sy ny 5 étoiles no nanao famaranana ary isa telo no iray tamin'ny alalan'ny tirobi no nandreseny AS Avenir ny 5 étoiles rehefa nisaraka raisiray ny rotonta. Teo amin'ny moraingy kosa dia Omar Bongo, Olingba, Jules Bulldozer ary dadakely no fanorolahy nisongadina indrindra. Tsy mbola resy mihitsy Omar Bongo izay manana teknika tokoa amin'ity moraingy ity. Tsy hatrana ahafahan'ireo fanorolahy nampiseho ny fahaizany kosa ity festival tour teto Mahajanga ity. Nanome tokony GM Production fa hiatrika festival tour any amin'ny faritra hafa ireo fanorolahy nisongadina teto. Iny moraingy tany Mahajanga iny no mamarana ny vaovaontsika amin'ny teny malagasy. Rehefa avy eo dia haingo Slofonaina no hitondra ny vaovao amin'ny teny frantsay. Ny fotoanantsika manaraka raha ampitso amin'ny fito sasany indray. Mandra-piaona ary tompoko.